ampivelatra sy anomelanja ny fizahantany ny maha olona fikajiana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny ady amin'ny doro-tanety ny fambolekazo no isan'ny tanjony be ny tanàna ny Dalatanangavo taorian'ny fitsidihana na rahana fanakalozana teo amin'ny commune ny Sarny ao amin'ny départemental Lyon ny Frantsa. Isan'ny notsidihana nandraisana traikefa ny fomba fitantanana ny commune ny tompom-pamonjy voina na sapeur-pompier ary mitsina be ampisongadinana ny tao-zavatra malagasy. Guide de change no natao ary nampisehoany zareo hoe manahoana ny fomba fitantanana eo anivon'ny commune izay any Frantsa sy ny aty Madagasikara. Voalohany indrindra dia eo amin'ny isan'ny mponina izay andreketana tsy mitovy any na ohatra telonjato mponina telonjato dia efa commune izay nefa ny aty amintsika ohatra ny commune Talatangavo dia 13 500 habitants na 3,000 3,000 sy ray alina ny mponina izay adidiko ary ny fokotany miisa 3,000. Fa ny zavatra mba tiako ampitaina amin'ny fitondram-panjakana dia mba izy erekaiky an'izay famohana an'ilay entana izay mba omena priorisation sy franchise izahay raha ohatra ka mba mahatonga entana avy any mba tsy ho sarotra ny famohana azy satria ny commune tompoka mazava ho azy fa tsy anana vola amohana an'izay anaovana dédouanement any am-po. Namolo-tanana tamin'ity fivahinina tany Lyon na Frantsa ity no ny association d'Angavo Montagne Sacrée. Any amin'ny district an'Akasibe moa no misy ny commune Talatanangavo fa nitsidika ny commune Apondra ny lehibe ny faritry Sava commune izay mbola tsy manana sekoly amin'izao fotoana izao ka tamin'izany no nanolora ny simenitra 5 taona hanorenana sekoly ao anatiny ity commune Apondra ity. Itevena Sava no hiaraka amintsika amin'izay vaovao izay. Tsy nataon'ny lavitra indrindra ny commune Apondra ny fahatongavan'ny lehibe ny faritra Sava Abdila. Fotoana nanehoan'ny ben'ny tanàna ireo olana samihafa tsy fananana COG tsy fahampian'ny rano fisotro madio ary mangataka ihany koa izy ireo rano fisotro hoan'ny omby izay fototry ny fiarikaren'ny mponina. Maina ny volovary noho ny tsy fahampian'ny rotsakorana etsy an-daniny tsy mandry fahalemana ny vahoaka. Tsy miandry ela ny lehibe ny faritra fa nanolotra simenitra 5 taona ho fanampiana amin'ny fandaonana ny COG. Mikasika ny rano fisotro madio dia naporosihana ireo fikambanana sy ny fokotany anatiny amin'ny solotenan'ny ministera ny rano aty amin'ny faritra. Nanazava tamin'ny mponina ireo rafitra apetraka mandritra ny fitondrana tetezana ity izy avy eo. Si voi sappiamo parlare di voce, attraversare mille lana sempre i figli niente nella bandera avrò la pura principale di satisfazione. Ari nametana ny mponina ihany koa amin'ny fanaovana karapanondro indrindra ireo feno 17 taona. Iara iasa andala ireo mpanao ratsy ireo injetsika anatsika fakany ireo dahalo ireo. Nanotokisa ny mpitandro filaminana fa amongotra ny asan-dahalo ary mangataka ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka. Narahana teo fa Janina Rivomalala no nitatitra ny vaovao fa any Morondava kosa dia tety sekoly maromaro ny sary fampiratiana nalainy ireo ankizy any Morondava sary izay mampiseho ny fiainana taorian'ny Rivodoza Fanela izay nandravarava tokoa tamin'ny Morondava ny 2 Janoary 2022 teo toanan'ny UNICEF moa ity fampiratiana sary ity ny zomato no nanokafana izany fampiratiana izany. Arahantsika ny vaovao miaraka amin'ny Totson François. Fiainana taoriana andalova ny Rivodoza loha hevitra ity fampiratiana sary teto Morondava ity sary nalaina ankizy eto an-toerana ihany izay toanan'ny UNICEF sy ny Sony Corporation. 20 mianada 7 hatramin'ny 12 taona no nomena fiofanana naka-sary izay naranty teto.
natao indrindra hanarana sainy daholobe ny fampirantiana toy izao hoe atraizany voka-dratsy ny loza voajanahary ny fiainany ankizy. Mitondra faisana mafy mantsy morondava ny volana janary teo noho ny fandalovany rivo-doza Fanel. Ankoatra ny fampirantiana sary dia nisy ny tantaran-tsehatra momba ny fananana kopia ny vakodrazana ireo vaiavy ny morondava. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny fanehonan-tsary ireo miainany ankizy teto morondava tao aorian'ny cyclone Fanel ny solitena maharitry ny UNICEF Bruno Maessa teto. Ny UNICEF izay nanolotra tany sy fanampiana maro ho an'ireo sekoly arambona tamin'izany fotoana izany. Nofaranana tamin'ny fandefasana horonan-tsary momba ny fiofanan'izy ireo Polmenada ny fotoana teto. Mbola hoarantsika etrano ny mikasika ny any morondava fitsidihana EPP roa izay mitondra faisana tokoa tamin'ny fandalovany rivo-doza Fanel iny. Mbola misy arano ireo mpianatra mianatra anaty tany sy mbola mipetraka eny amin'ny tany mandrato izany fianarana izany any morondava fa hivadika ny Antsirabe isika. Misy ny fifamoivoizana herendoza isan'ny loahevitra amin'ny fiofanana izay omen'ny Boss Corporation izy ity Ranaivomanana no hitatitra ny vaovao. Amin'ny ankapobeny dia tsy fitandremana no mahatonga ny loza. Mety eo ihany koa ny tsy fahatombanana ny fitaovana ampiasaina na ny tsy fifandraisana indraiky dia isan-karazana trompe ampiasa ny lalana. Ho fanahina rehetra amin'ny tokony hanajana mandrakariva ny lalàna amin'ny fian'ny fifamoivoizana no nanosika ny zareo voan'ny Boss Corporation nanao izao hetsika izao ka nanasahany anareo orinasa nasapan-draharaha isan-tsokajiny mahasahana ny lafy ny fifamoivoizana hampahafantatra ny andraiky ny avy tamin'ity andro natokana ho an'ny fifamoivoizana irendoza teto Antsirabe ity. Fampatsiahivana ny tokony andraikitra isan-karazany sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny tokony hanajana hatrany ny lalàna mifeny fifamoivoizana mba ahafahana misoroka ny loza satria maromaro ny loza mitranga tato dia entanina ny vahoaka tsirairay mitondra fiara ny mpampiasa ny arabe rehetra amin'ny ankapobeny ary indrindrindrindra koa ireo mpanao ny asa pitaterana mba hanaraka hatrany ny toromarika isan-karazany sy fehitra ny feny fifamoivoizana. Raha ny atotanisa meno misy dia olona 24 telo arivo isan'andro no mahatsitradrany vokatr'ny lozam-pifamoivoizana eran-tany. Ankoatr'izay ny taketaterany. Fa ho an'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ohatra tamin'ny taona 20 dia olona 5 no maty tamin'izany lozam-pifamoivoizana izany valo tamin'ity taona 2020 ity. Ny fandrombonana miaraka tamin'ny ministera ny fitaterany ny fiofanana momba ny fifamoivoizana herendoza lohahevitra tamin'ny ny fiofanan'iny alaka misy teo izany fa eo amin'ny tontolon'ny sosialy kosa dia tao anatin'ny 5 taona izay dia nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana Vatsibe ireo marary sahirana amin'ny hopitaly Befelantanana na avy any ambanivohitra na avy any amin'ny faritra maro samihafa izany ary mamaty sarandalana ho azy ireo ho an'ireo marary sahirana izany ity fikambanana Vatsibe ity. Warantsika ny vaovao amin'ny sariny Toutson François. Tsy afa-misaraka eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny fifanampiana isan'izany ny fikarakarany fikambanana Vatsibe ireo marary sahirana ao amin'ny hopitaly ny Befelantanana na fitafiana na kojakoja ilaina fiainana andavanandro ary indrindra ny fanafody ny fanampiana entiny izy ireo. Tsy vitan'izay fa miantoka ny sarandalan'ireo marary sahirana avy any ambanivohitra sy avy any amin'ny faritra tsy abony eto amin'ny hopitaly ny fikambanana Vatsibe. Service social zany no mater zay mila mahantra dia zany manomboka zavatra bebe manome azy fanafody manome fitafiana araka izay zavatra ireny araka izay misy zany reo marareo tsy tena sitrana fokonefany mody tsara rana zany satria rehefa avy amin'ny hopitaly zany farasahirana misy fanafody sy fanateran-tany mesaky zay atavazay nefany efa manodidina ny arivo ireo marary sahirana eto amin'ny hopitaly no ampiny ity fikambanana ity tao anatiny 5 taona nijoroany. Ny arety mifindra eo amin'ny olon-dehibe ny fivalanana eo amin'ny ankizy no aretina mateti-pitranga ho ny tompony andraikitra. Ankoatra ny latsakemboky ny mpikambana dia manao lanonana fitadiavam-bola koa ity fikambanana Vatsibe ity fa eo koa ny fanomezana avy amin'ny malala-tanana ho entina hanampiana ireo marary sahirana eto amin'ny hopitaly ny Befelantanana.